Ampitiavana indray tompo-kilasy Tokovano isy tian'ny tokatranonao amin'izao takarivan'ny talata fa 4 ny volana Jolay 2024 izao. Miarabanao tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao fahitalavitra matv ary manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy totosany etsika famborim-bahoaka izay nokasain'ny HFE no tanterahina tetsy amin'ny parvy Analakely tamin'ity androany ity. Mpitandro filaminana maro no tonga ny amina ny faritry ny kanja ny 30 Mey. Ny andidy makasika izay vaozay indrindra no tanteriny namana Velo Gislain. Tsy tanteraka ny etsika famborim-bahoaka nokasain'ny HFE na etsika fanaovany fotony izay nokasaina natao tao amin'ny parvy Analakely androany. Mpitandro filaminana maro no efa niantrana teny an-toerana ary tsy namela ireo mpanao fihetsiketsehana hiditra ny kanjany 30 Mey. Nanome baiko ny amin'ny tsy ampiasana ny toerana ny préfet de police ary manatanteraka izany ny mpitandro filaminana raha nambaran'ny lehibe mpitarika ny mpitandro filaminana teny an-toerana androany. Mbola tsy niantso analo izy hatreto fa ny taratasy tonga aty amiko dia réquisition fandrarana ny fidirana eto izay ny tonga eto amiko hatramin'izao fa ny fanohatra amin'izay mbola tsy nisy fa mino fa hiantso anahy ihany izy raha ohatra ka nanome lalana satria izany no liderana eto izany mitantana an'ireo élément eto reto dia miantso anahy izy fa rehefa miantso anahy izy dia tanterana izay tereny satria izy ny tokony andraiki-panjakana eto amin'ity faritra Analamago ity fa hatreto aloha mbola tsy nahazo zavatra fa madika amin'ilay réquisition nomeny ahy ato pilatanako aty za hatreto izahay tsy miteny hoe hiditra ao anatin'ny parvy satria fandraisana eny raha hoe rinareo zany efa anatin'ny parvy justement fa encadrenareo fotsy izay iresaka amin'ny vahoaka resantanareo zany fa tsy maninona fanokevitra malalaka fa ny raha ohatra kosa mandika ny lalana velona dia hafa indray izy. Raha nitazana nandritra ity etsika famorim-bahoaka no karakarain'ny HFE androany ity dia vitsy ireo olona tonga namaly miantso. Manoloana izany dia hita taratra fa efa leon'ny fanaovana fitaovana politika hoentina hitadiavan-tseza ny vahoaka an'Antananarivo.